Pifaliana mandrakariva no ianana amintsika indray eto amin'ny fandaharana ary misaotra anao ny safidy ity fandaharana ity. Minao fa ahita soa ny amin'izany ianao. Ny zavatra ho ataontsika androany araka izay hita eo amin'ny titre ambony dia ny fomba fiinstalena Libronix na ny installation Libronix. Voalohany tsara ho fantatra ety am-piandohana dia zao: ny Libronix dia tsara anana ny mpianatra na ny mpampianatra na ny mpandika ny soratra masina ao anaty ordiany, nécessaire mihitsy izy io. Manarak'izay dia zao: ny Libronix dia misy karazany telo. Izany hoe tsara nananareo zany ty tuto ity, tutoriel ity, satria ampahafantaranareo secret ny Libronix, ny ampahany fa tsy izy rehetra kosa aloha Ny Libronix dia misy karazany telo. Ao ny version étudiant izay ampiasan'ny mpianatra, ao ny version professionnelle izay ampiasain'ireo mpampianatra na ireo docteur en théologie na ny master 2 zany, minimum équivalent DEA. De ny version premium, io amin'ny ankabetsahany tsy misy manana an'io fa ny manana an'io ngamba ny akavitsiana ihany, azo ampiasain'ny docteur sy ny étudiant io, fa ny olana de zao tsisy manome gratuit, tsy téléchargeable io zany ialay fonana aloha, fa ny étudiant sy ny professionnel ny téléchargeable. Dia ity SESB installation ity io no logiciel ahafahantsika miinstaller azy. Rehefa installer Libronix dia zavatra roa ny tsara anananao. Voalohany manana ressource ray am'reto ianao, zay aloha ny anankiray, condition ray. Condition faharoa dia mila manana an'ity SESB installation ity, zay fotsiny logiciel analanao dia ahafahanao miinstaller ny Libronix. Hiditra amin'ny fomba fiinstallena azy isika. Voalohany indrindra dia reto moa matetika hidinany anaty fichier image, na tsy haiko izay fichier image ampiasainareo fa ny PowerISO ny ampiasaiko, dia hidinany anaty PowerISO mba tsy isiany tsy laitrana virus, mba tsy ho infecté zany le izy ary mba tsy hisy perte de données. Dia hanao installation antsika izao. Voalohany hanaovana installation dia ity SESB installation ity io no installentsika voalohany, ao le logiciel voalohany installena. Io le PowerISO rehefa hita le izy dia clic droite, montena zany, montena amina fanaovana montage anankiray, montena le izy iny, clic droite PowerISO de monter vers fanaovana montage ray am'reto. Arakaraka ny fisiany machine anatinao de makany amin'ny ordi anao de ato le izy, de sokafanao le izy, tsy eto de tsy doublena cliquena, tsy double clic izy rehefa avy montena, fa clic droite de ouvrir. De rehefa vita ouvrir izy de lancenao ato, fa rehefa lancenao ato le izy eto misy setup, ty ambony ty misy ohatra hoe setup, fa raha sokafanao io de tsisy ninina, tsisy setup eto ambany eto, fa eto amin'ny affichage eto amin'ny voalohany eto le izy setup. De rehefa hitanao io de cliquenao droite, fa tsy ataonao double clic amiko, cliquenao droite de exécuter en tant qu'administrateur. Oui, vita zay de miandry kely ianao. Miandry ihany aloha sika. Tonga eto am'izay tsika, welcome to install shift wizard for Libronix update, de ataontsika next. De eto izy manontany hoe est-ce que vous voulez aussi izy accepter les conditions, zay ny dikan'ity, de ataonao yes mazava ho azy mba ahafahan'le izy mitohy, de next. De eto enao ndray manatsafidy na ataonao custom le izy na ataonao complète, fa izy moa ty efa manao par défaut complète, de complète no ataonao, tsy misy zavatra kitihana zany fa manao next installation. De aveto ready to install the program, vonona avy anao installer azy de installenao de miandry eto zany, miandry fotoana kely ty fermena. Tsy
tsy de ela ty ny installation ty le vao manomboka ohatr'izao tsy de ela dia miandry aloha tsika dia io eto am-piandrasana dia tsara ny mampafantatra atsika izy rehefa manoatra ny vetivety izy rehefa manoatra n'iny finish misy affichage anankiroa ndray eto rehefa eto ty somary ankisako de ty misy anankiray hitanareo rehefa manao ty finish ty izy installation no izany complète idy de tsy atao finish fa miandry avy tany ty anankiray ty ho finish ihany koa ny eto zay vao finish evany cliquena eto amin'ny finish de cliquena koa eto amin'ny finish eto ambony eto fa miandry ny avy tany ty zany mbola tsy azo cliquena mihitsy ty zay ny condition anankiray koa tandremo sao de adino zay de miandry isika aloha miandry de eto am-piandrasana dia asina resaka ihany efa nolazaiko anareo tery aloha fa ny Libronix de misy karazany telo ny version installentsika andrano de ny version za mieritreritra hoe version professionnelle ny ataontsika satria io mba melanelana an'le étudiant sy le premium mba melanelana zany sady mba misy option na étudiant no misy option na premium fa saika ho ataoko étudiant mantsy de am'izay vetivety le izy fa tsy maninona aloha ataontsika version professionnelle ho installentsika fa mety ihany koa nefa na version étudiant fa mitovy ihany ny fomba fiinstallena azy zao ataoko zao ihany ny fomba fiinstallenao ny version étudiant ny version premium ary ny version professionnelle mitovy ihany izy telo tsy misy mahasamihafa azy de miandry foana aloha tsika aloha miandry ny toko mahatsara Libronix ihany koa eo am-piandrasana dia be de be ny zavatra hita ao anatiny afaka mijery carte isika na ny maps afaka mieno isika mieno amin'ny alalan'ny fampianarana audio zany misy ihany ao anaty option anatin'ny Libronix fa saingy izy efa premium efa nampiasa premium teo aloha teo fa ny problème amin'ny premium mila connexion kely satria ny version natoroko anareo teo mbola mila téléchargena mbola misy fichier tokony ho téléchargena fa na izany aza efa tsara ihany nanana an'iny raha manana an'iny ianao mety ho ataoko amin'ny description ihany hoe aiza ny angalanao an'iny logiciel iny le ressource zany fa le installation moa iny installation iny efa ataoko eo ambany description eo de eo misy lien de eo no ahafahanao télécharger azy any amina site envoyeko amina site anankiray anao de izay no ahafahanao télécharge azy izy somary mameno anakely anao somary mameno adresse mail kely anao adresse mail anao satria indraindray sao de olona mal intentionné nahaka le logiciel de anao ivarotra azy na anao but lucratif de zay nefa tsy mety satria ty logiciel ty natao ho fikirakirana ny ten'Andriamanitra izany hoe natao hianarana fa tsy natao ho amidy de zay aloha no azoko ambara fa eto am-piandrasana ny installation antsika tsy de ela izy ty ny ankapobeny tsy de ela eto fa rehefa tonga eo amin'ny finish ty anankiray ty misy finish anankiroa dia ny suiteny eo am'izay no somary arahana kely satria misy teknika kely zay mba tsy ahafahana miperdre indrindra moa rehefa avy micopie an'le ressource asika de misy méthode zay sao de tonga de cliquenareo next malaka le izy de tsy mandeha le Libronix na tsy complet le zay koa nanisany mahatonga ny Libronix sasany tsy complet na tsy feno tsara satria tsy arahany tsara le méthode maimaiky any avita mantsy izy mahatonga an'izy manao an'ireo maimaiky amavita de tapaka ho azy le izy ny ampandehanana fa nefa ho atoroko anareo androany ny fomba fiinstallena azy amin'ny version complet Jesosy ihany no miamboninahitra amin'izany rehetrarehetra izany eto izy mbola mainstaller ny logiciel de base moa filaza azy mbola mainstaller ny zavatra fototra rehetra ao anatin'le izy
de miandro kely aloha isika manam-pahatonga an'le finisy anankiray etsy. Somary miandriandry kely saika hoe ananoga le izy saika hoe coupe kely nefany hoe mpiandrasana ny mana tokoa de mbola tadidiko tia misy manuel fa saingy ty manuel ty raha tsy diso amin'ny teny allemand ty manuel ty manuel fomba fiinstallena azy tamin'ny fomba taloha io fa vita le izy zao ny affichage-nao rehefa vita ny installation mame finish ty de mame finish ty cliquenao finish eto de cliquenao finish eto vita zay ny installation ty le LibreOnix ty dia rehefa vitanao ny installation de zao ndray ny étape manaraka ipasy amin'ny étape manaraka isika miverina any amin'ilay logiciel atsika any amin'le teo vita ny installation ty apiditra ny ressource atsika zao version professionnelle no ampiasaintsika mba ndrasa aloha atonona ve ny c atonona version professionnelle no ampiasaintsika de montentsika ihany ohatra zay montena ohatra ny fomba fanaovana an'le tetsy aloha montena de ovrira foana de ovrira tonga ato ianao de sélectionnenao ohatra n'izao fa sélectionnenao contrôle A mba ho voasélectionné daholo izy rehetra contrôle A de contrôle C copier zany aloha de aveo anao makany amin'ny C de makany amin'ny programme files raha ohatra ka version 64 bit ny ordi anao de misy programme anankiroa reto fa programme files le fois 86 ty io no ao no miditra ianao de makany amin'ny LibreOnix DLS makany amin'ny LibreOnix DLS tafiditra ao anao dia maka atao amin'ny ressource tonga ao ianao de colenao copie CTRL V na coller de miandro ny copie si ity version professionnelle ty eo amin'ny 17 mahery 17 demi eo 18 latsaka kely ny capacité zay zany ny habeany zany ny habean'ity ressource professionnelle ty fa ny zavatra tokony tsara ho fantatra koa eto ampiandrasana ny copie anito dia na ny version étudiant na ny version professionnelle na ny version premium dia ahoana re zany azonao misy zavatra alaina foana zany any aminay ty misy zavatra alaina any aminay ty aloha azo anantsika miandritsika azotsika rédigena aloha eo ihany azotsika manampiandry ny copie zany azotsika anana zany tsika rehefa vita installation azotsika rehefa manana connexion ny trano na izy atoerana ahitantsika connexion de misy logiciel zay mbola azo téléchargena na étudiant na nananao na professionnel na nananao na premium na nananao dia azonao ampina iny ohatra étudiant na nananao atrano dia misy connexion de misy fomba anankiray zay mety atoroko amin'ny épisodeko manaraka na amin'ny tutorielko manaraka ahoana fomba fanaovana an'izay zay afahanareo maka an'izay ressource hafa zay tsara le izy sa mahita hoe tsara le izy mahatsara azy mantsy dia misy zavatra be dia be zavatra tsy hitan'ny logiciel tsotra am'izao tsy misy connexion ohatra ahitanao vidéo fampianarana amin'ny langue zay tianao fa ny olana fotsiny ho antsika malagasy de tsy mbola misy version malagasy le izy fa ny mivavaka amin'ny tombo mba
mba zany ho anisan'ny voalohany ianao an'izay zavatra izay fa mbola ivavahana amin'ny tompo apetraka eo am-pelantanan'ny tompo raha ohatra ka mety fa za moa mbola tantara somary tantara ihany fa io moa tsisy tsy vitan'ny tompo de mangataka any amin'izay mandra-piambin'ty te copie ty aloha de afaka pozintsika kely mandrapatonga ety arina ety efa 96% tsika 97%. miandry avy tany mihitsy zany vita zay ny installation vita zay ny insertion n'ilay ressource rehefa vita zay a dia miverina makany amin'ilay anina isika miverina makany amin'ilay logiciel dia vita zay a dia mankato amin'ny installation atiana dia montena vita ny montage dia sokafanao ny registration codes code d'enregistrement zany de manome an'ireto information reto izy ilaina reto mantsy amin'ny suite de vita zay a dia sokafana ny Libronix avy misokatra izy a eo compte management ny comptenao zany dia raha vao zao moa anao vao installer Libronix dia ataonao new user na raha ohatra efa tato izy dia ataonao pre-activer na existing user fa tsy miditra amin'reto option roa reto tsika fa ty voalohany ty new user next tonga eto ianao a dia antaniny serial number dia sokafanao le teo le code d'enregistrement de serial number ity ambany ity misy information anakefatra reto fa maketo ianao serial number compte-ny ihany ty ampiasaintsika ty compte-ny docteur Nicolay fa tsy nampiasa compte-n'olona hafa mba tsy hisian'ny olana dia mino fa tsy ahita olana amin'izany koa docteur Nicolay sady izy ihany no hitako anaovana essai satria izy no anisan'ny propriétaire ny Libronix dia maketo amin'ny serial number dia sélectionnena le izy a dia copiena collena maketo vita zay de next de eto ianao a raha tianao nampiditra adresse mail na ny name organisation sy ny telefona rehetra dia azonao ampidirina fa za manokana aloha tsy ampiditra ninninna de ataoko next ihany tsy mikitika ninninna next tonga eto ianao ny langue ampiasainao de français no mbola hitako hoe akabetsahan'ny olona comprendre azy de next de eto a manome information momba ny adresse ny code postal sy ny sisa ny pays fa tsy misy kitihako reny fa azonao fenona ihany koa tsisy olana dia next de tonga eto amin'izay ianao activation resaka activation ny Libronix raha connecté anao de ty internet io no ampiasaina par défaut fa atsika moa tsy connecté eto de ataontsika entrée code sady ananantsika ihany koa ny code manuel ity manually enter activation codes you have received by phone or mail izay azonao amin'ny mail sy amin'ny phone zany tamin'ny ampidirinao tetsy aloha fa atsika tsy nampiditry ninona fa efa ananantsika le code custom ID user activation customer ID dia makato indray sika compte-ny docteur Nicolay ho no ampiasaintsika de confirmation code zany hoe ny adresse mail zany de eto ambany ny activation code vita zay de next ihany de ity synchronisation les licences ataonao
don't de tsy synchronisena zany zay ntikany synchronisena le licence de next cosenao iny de next ihany de eto ianao a miandry le activation le ressource nyrehetra zany mba tsy hisy olana satria amin'ny akabetsahany raha vao tonga de next eny io na tonga de cancelevana dia be de be miboky tsy hitany nahitany any le boky fa hitanareo ohatrany somary misy gadana kely le anina misy ohatrany somary gadana kely zay le boky zay mahatonga le izy misy gadana satria tsy sokafan'le izy eto zany ny anokafany azy satria nanome code tsika teo de sokafany automatika le izy sokafan'le code automatika le boky tsirairay avy de miandry sika miandry para-pafita mandra-pavita an'le boky rehetra mihitsy. Vita zay ny famany an'le boky tsirairay de tonga eto indray sika dia tsy misy zavatra kitianao fa ataonao yes manao resaka copiana ressource izy de tsy misy kitianao ihany koa next ihany nataonao de vita zay a de complet ozy izy complet ny zavatra rehetra de fermenao de avy eo a zay izy vao manokatra an'le Libronix version complet fa version complet izy de vita zay ny installation vita zay ny famahany an'le boky tsirairay avy de zao ndray ny hiditra amin'ny étape manaraka isika de ny étape manaraka dia zao io mbola tsy mandeha opérationnel tsara fa mbola mila ampidirina ihany koa mila renouvelena ny licence satria mety efa périmé de makato amin'ny outil tsika outil dia makato amin'ny library management dia restaurer les licences library management restaurer les licences de avy eo tsika makany am'ilay logiciel montena teo de makato amin'ny licence de zao reto fe ny licence BDP fa ny licence masy misy karazany maro misy mifanaraka amin'ny langue ihany koa zany langue ny tena marina ty zao misy Libronix amin'ny teny anglaise ty ndray misy Libronix amin'ny teny français fa ny français no ataontsika sy français courant mba betsaka ny mahay azy de ataon'ity licence Libronix ity de ouvrir êtes-vous sûr de vouloir restaurer vos licences yes de miandry kely indray anao fa renouveler indray indray mandeha indray ty de vita zay de io le izy version fini de makato amin'ny accueil anao accueil de makato amin'ny logiciel de la bible de Logos cliquenao zany iny de zao le izy version finale zao zany le izy raha ohatra ka lazaina hoe version complet le installation Libronix zay ny lazaiko rehetra teo zay de reo ny barre de recherche ny standard reto ny fonctionnalité rehetra fa amin'ity tutoriel ity tsika tsy mbola hiditra ninina fa installation fotsiny zay fotsiny tsy mbola resaka fanazavana ninina zaho fa installation fotsiny no atoroko anareo fa mety amin'ny tutoriel manaraka de ho atoroko anareo indray ina fonctionnalité azo ampiasaina amin'ity Libronix ity dia zay no azo natolotra anao anareo de manao mandra-piona aminareo indray aho de mitombo fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.